Allô. Fahasalamana amiral. Salama ral. Misaotra anao mamaly interview fanalavitra tsika fa manana projet nareo mpianatra aty ivelany Rapitso dia mba hiresadresaka anao mikasika an'izay. Saotra betsaka monsieur Ralph. Afaka magnolo tena ve anao izy moa ianao tompoko? Amiral Vanina Alexandre mpanongona sady mpitatana ao anatin'ny Alliance Diaspora Malagasy zany. Misy hetsika ho zay karakaranay Rapitso indrindra moa amin'izao andron'ny vehivavy zao de niezaka izay zany mba misy hetsika ho karakaranay Rapitso izay andraisan'ny plateforme des étudiants malagasy internationaux anjara amina resaka famelabelaran-kevitra zany momba ny fampianarana. De ho avy eo ihany koa zany ireo namana avy amina firenena hafa Maroc, Suisse, Canada ary avy any Afrika Atsimo ihany koa zany nanatevin-darina miaraka aminay eo zany. De misy filohan'ny association Madapop izay any Allemagne de ho avy eo ihany koa zany izy amin'ny Rapitso io amelabelatra ny projet de société-ny. De ao ihany koa misy solitenan'ireo renim-pianakaviana izay resaka momba ny vehivavy zany eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. De tonga ihany koa zany ny solitenan'ny mpanakanto diaspora de Irizade de Nosbe izay mba amelabelatra izy ny zoan'ny vehivavy zany eo amin'ny fiainana ankapobeny sy eo amin'ny vony fiarahamonina zany. De ny farany de misy ray aman-dreny anankiray izay manana projet amina resaka famoronana asa de i Korodo Jean Félicien. Ohatsy zany ny hetsika zay ho ataonay Rapitso en vidéo conférence izy io. Le olona raha misy olona zany na mpianatra na tsy mpianatra te hieno na hanatrika an'le hetsika ataonareo ao na fandehana? Izy io mivatana amin'ny radio bitsika, mivatana amin'ny page-ny Ralph izay sorana manokana moa zany amin'ny fampitana izao ny émission zay ho ataonay zany. Za koa mba misaotra anao amizay. Alliance Diaspora ihany koa zany Alliance Diaspora Malagasy de mandeha mivatanao izy io. Io tsy voatery mpianatra rery ary tsy voatery hoe tsisy sangan'olona zany afaka hoe tsinganina manokana fa voatokana ho an'ny diaspora rehetra maneran-tany izy io ary betsaka misolitena zany akoatran'ny mpianatra avy amina firenena hafa voatanisako teo ho avy sy anatevin-daranao. De mivatana ihany koa izy io any Madagasikara amin'ny enina sasany ora eto France, ambany sasany ariva ora any Madagasikara. Ary le olona liana am'le zavatra ataonareo hoe mihaino fotsiny sa afaka mandray anjara? Le olona le liana zany zany hoe misy olona efa nandefa fangatana manokana mba hiditra ao anatin'le visioconférence. Izy ireo mety ao anatin'le thème voatanisako teo fa misy fotoana kely zany ho atokana ho an'izy ireo any faraparan'ny fandaharana mba hiresaky de san'izy ireo zany izay mba vinananany sy ny fomba fahitany ny position antsika diaspora sy zavatra metoetiny zany anatsarana amin'ny firenena antsika. Maritra Afrina le maritra firy ora le fandaharana? Ny fandaharana zany manomboka amin'ny enina sasany ora eto France de tapitra amin'ny valo ora sasany eto France. Ariva izy io, mariana ariva. Any hoe eo amin'ny adiny ray sasany eo. Fanontaniana akabe nareo ve manana frein politika sa ahoana fandehany? Tsisy frein politika zay ary tsisy loko politika. Fa projet de société zany no vinara-piarahamonina no fampiasanao ny resaka fanabeazana. Zay zany ny tena basenay eo amin'ny Alliance Diaspora. Raha fitinina zany le zavatra ataonareo Rapitso de sady fankalazana ny taona iraisam-pirenena vehivavy no famelabelarana koa mikasika amin'ny mpianatra ty ivelany. Zay ny hevitra roa akabeny sa misy zavatra hafa? Zay no hevitra akabeny de ao ihany koa zany ny ireo namana zay resadresaka momba indrindrandrindra fa ny vehivavy. Zay. Sao de misy teny tiany amiral Lapina mikasika an'izay resaka fo zay? Sao de misy aza tsy voantaniko?
tiako ampitaina kely na marary fa de manentana atsika manentana atsika malagasy rehetra na aty Andilam-Bato na Madagasikara anaraka mivatana ny fandaharana zay ho ataotsika rapiso mahafinaritra izy io ary tena betsaka ny olona zany mba afaka maneho hevitra tsara indrindra moa zany amin'ny resaka hoe fankalazana ny vehivavy de ny fanabeazana de sehatra misy an'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina aza miala amin'ny parin-drano fa faomena eo foana ny vaovao misaotra rony amizay aloha de radio bisika koa toraky zany aza miala amin'ny parin radio ianareo fa omena eo foana ny toyan'ny fandaharana sy indrindra fa ny fandaharana ho atao rapiso zany de sady mivatana amin'ny radio en ligne izy io no amin'ny pageny radio bisika de ao amin'ny pageny alliance diaspora malagasy ihany koa. Fantatry tsara Daniel amin'ny radio bitsika miara-iasantsika izy io rapiso ralph donc misaotranao be deabe zany misaotranao indrindra de mandrapeona velo